Manaraka ny fepetra voalazan'ny lalàna ny fivoriana tsy azony rehetra natrehana teo amin'ny mambarany gouvernemanta sy ireo solombam-bahoaka omaly. Ity fivoriana ity izay niteraka resabe ny amin'ny mety ofisian'ny fizaram-bola teny amin'ity androm-panjakana ity. Mbola mitazana ny toerana trany ny mapara ary tsy nieritreritra ny andray anjara teo amin'izany resaka motion de censure izany. Tsy mbola ao amin'ity taona ity ny fiverenan'ny AGOA, Madagasikara no firenena faharoa tao anatin'ny AGOA napiditra entana mikasika ny lamba betsaka indrindra tany États-Unis. 220 tapitrisa dolara no vola very tamin'ny Madagasikara tamin'ny fahatapahany. Amin'ny volana aogositra izao, mandritra ny fivoriana izay naraisan'ny filoha malagasy fanasana ny Washington no mety ho fantatra ny fepetra raisin'ity firenena ity mikasika amin'ny Madagasikara. Rongony iray taona no tratra tao tranon'ny Galika. Lehilahy 7 taona mpamongady rongony Matianina eny amin'ny faritra Ambohibao Iavoloha no dorana teny Ambotry Manjaka ireo rongony ireo io maraina io, hiakatra fitsarana rapitsony raharaha. Tsy voatery hetsika fidinana an-dalambe no ahafahana manova zavatra iray, profon'izany ity zava-bita miavaka natao tany Londres ity. Mikapokaponga mba hitakina ny zon'ny ankizy mpirenireny an-dalambe. Entina no hoanin'ilay Street Child World Cup izay fifaninana miara-dalana amin'ny fiadian'ny tompon-daka maneran-tany ny baolina kitra. Ny antsy iprian'izay avy hatrany. Mety azo antsika mitampoka ny lozam-pifamoivoizana. Miaraka amin'ny fiantohana tierce collision aro na iza trano-piantohan'ilay fiara ny fandoana dia ho raisina an-tanana avy hatrany ny fanamboarana ny fiaranao. Aro miaina sy miary mandrivon'ny vato. Vivez la fête de l'indépendance et le Coupe du Monde avec Aïssance et Changrang, représentants exclusifs VAOVAO. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. 1, 2, 3. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifiny lahy satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahasoa mahafinaritra zato amin'ilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray Maimai-pona fianao nga ahoana ietena maimai-pona e ararody a tsy sanandro io fa voafetra ihany le fotoana e mandehana takeden'izao a hiazaka zao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Tongolo voatetika, miavy kotomila, paty, ampio sardine ani. Vita ny sakafo. Sardine ani, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine ani. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine ani. Sardine ani, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Makasitraka anao manaraka sy manjoy ny fahita lavitra kolo amin'izao takariva izao. Miaraba tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy no manasanao ampanajana anaraka ity fampahalalam-baovao ity hatramin'ny farany. Peziny politika avy hatrany ary dia tsy nisy tohiny intsony hatramin'ny omaly ariva ny resaka motion de censure. Milamina indray ny fifandraisan'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka aloha izany na dia efa tafakatra zato aza ny nanaosiny momba ilay motion de censure omaly. Azo antoka fa nisy
fanarahana tao ka mahatonga ny resabola ny antoerana ny bahantoerana hatramin'ny omaly ariva reny kosa androany fa tsy isan'ireo nanao soni nanao motion de censure ny mabary herinirina rabary. Mangataka ny siny séance plénière ahafahana mamoaka pabe maso sy ampahafantarina ny vahoaka malagasy ny karaman'ny prime ministre sy ny ministre ary ny filoham-pirenena miaraka amin'ireo tombontsoa azon'izy ireo tsirairay avy ny solombavambahoaka sasany hatramin'ny omaly ariva. Tsy mbola raikitra aloha io fivoriana azony be sy ny maro hatrehan'io hatreto. Ny zava-misy ny tombontsoa an'ireo solombavambahoaka hatrany no kitihana sy nabe resaka. Maro ihany koa nefa ny tombontsoa indreo mpanao politika ministra hatramin'ny prime ministre izay azo tombanana ho mihoatra ny tokony ho izy raha ny fanazavana ireo solombavambahoaka sasany ka tokony ho resahana. Tsy mbola io no resahana tamin'ny fivoriana ny tranga omaly rehefa ny fanatanterahana ny fifanarahan'ireo solombavambahoaka nampandaniny prime ministre tamin'ny ity farany no ny fanekena omaly. Ny tsy fahafahan'ireo mpanao gazety nanatrika izany izay nahabe fanontaniana. Ny andininy fa 17 danana farany indrindra milaza ny hoe azon'ny gouvernemanta tao na azon'ny atsasaky ny ataontsika hoe ny isan'ny solombavambahoaka mandrafitra ny antemera-pirenena tao ny milaza ny hoe alao tsy trehan'ny be somaro izy ity fa samitsika ihany zany. Izay ny antony ny fivoriana iny tamin'ny endriny ivelany. Raha ny vaovao kosa dia nisy ny fametrahana daty hatramin'ny 15 jona ho an'ny gouvernemanta ahafahan'izy ireo mamoaka ny dekret na ny lalàna fehizoro mamaritra ny tombontsoa ny solombavambahoaka. Raha ny vaovao voaray dia tafakatra hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ny karaman'ireo solombavambahoaka. Io karama io izay mbola kely raha mitaha amin'ny tombontsoa amin'ny ministra raha ny vaovao voaray hatrany. Raha ny fahitana azy, ireo solombavambahoaka nanolotra ny Kolo Roger nakamaroany ireo nanao soniny motion de censure. Nanamafy ny mpitondra teny ny vondrona mapara fa tsy ny fanaraka tamin'ny isiny izany motion de censure izany. Tsy ny mapara no nanana initiative amin'izany resaka motion de censure zany tsy ny fampidiniana tamin'ny mapara zany azo lazaina zany fa tsy aferan'ny mapara izy. Hatreto aloha na ny fandravana ny gouvernemanta na ny fandravana ny parlemanta dia samy tsy ekeny ny mpiara-mombonantoka avokoa amin'ny famantsiana ara-bola ny Madagasikara raha ny vaovao azo tamin'ny loharanom-baovao ara-diplomasia iray. Voatery tsy maintsy ny fandamina araka izany ireo mpalao politika. Fandaniana ny lahadinika hoety miasa mandritra ny toy ny fivoriana ara-potoana ny ivoriana ireo solombavambahoaka io ariva io. Isan'ny adevitra nipetraka ny tokony hamerenana ao anaty lahadinika ny fekevitra mikasika ny ady atao amin'ny fanodinkodinana andramena. Rehefa miresaka solombavambahoaka ihany isika dia fantatra tamin'ity androany ity fa vaky ny UDI na ny vondron'ny solombavambahoaka tsy miakina. Raha mahatratra 5 izy ireo tany ampiandohana dia 76 no tena mbola mivondrona ao anatin'izany UDI izany ankehitriny. Araka ny vaovao eno dia mikononkonona ny anangana vondrona parlementaire amin'ny anaran'ny antoko HVM ireo solombavambahoaka enina ireo ary efa misy ny fivoriana isan'andro ataon'izy ireo eny amin'ny hôtely lehibe iray eto Antananarivo. Fanampanazavana. Zalo tsy miteny hoe mivaky ny UDI fa misy kosa ny fiviana mitsitokotoko azoko ambara tsara zany satria ny tao agnatin'ny UDI mantsy tena nampisy ny faisankinana azy tamin'ny fotoana nanindrignan'ny ministra sy ny vao maharitra be igny ka misy mahatsapa zany zay ao agnatin'ny député indépendant fa tonataony sasany tohatra ihany teo amin'izany vetravetra izany. Fa fantatra kosa io ariva io fa voatendry nandritra ny filan-kevitry ny ministra androany ny tale général ny Bianco misy olo-toerana ny généraly Faly Rabetrano zany zao ny mpitsara Andria Mifidy Jean-Louis efa procureur de la République no mpitsara ambony mpampianatra teo anivo ny ENMG ity voatendry ho filohan'ny Bianco ity. Fa itoizantsika kosa ny lafin'ny politika aiza ho aiza ny momba ireo volavolan-dalàna natolotra ny vondrona parlementaire tetsy Tsimbazaza. Hatreto aloha tsy fantatra izay ny hafaran'izy ireo isan'ny ny fanilian'ny gouvernement sy ny parlementaire ohatra ny momba ireo volavolan-dalàna makasika ny teti-bolam-panjakana izay tokony nasimpanovana ny momba ireo tolo-dalàna roa dia mbola miandry ny avy eo anivo ny fitondram-panjakana izay mbola anolotra izany ihany koa ny avy eo anivo ny parlementaire rahantsika ny fanadidina. Etsan-daniny avy eo amin'ny solombavambahoaka sy ny braomaritra manizingizina fa tokony alefa ety amin'ny antenimieram-pirenena aloha ireo lalàna ireo zay vao afaka mampiditra izany ao anaty ladinika izy ireo. Karaha ny lalàna eto amintsika zany ny loi de finance rectificative dia tokony handalo aty amin'ny antenimieram-pirenena izay ny ministère tokony andraikitra moa dia ny ministère ny finance et des budgets dia miandry ny antenimieram-pirenena ny fahatongavan'ny document officiel zay vao ampidirina
amin'ny ordre du jour ny ato amin'ny session ny parlement. Etsikilany kosa nefa ny avy eo amin'ny gouvernemanta raha nanontaniana iny mahakasika izany dia milaza fa efa vonina izy ireo na androany androany azy fa miandry ny etsy amin'ny anteny miram-pirenena. Io zany miankina amin'ny fandaminana, miankina amin'le hoe vina misy session any amin'ny parlementa ankoatran'izay zany fa ny azonay atao dia hoe efa vonina ny gouvernementa hanolotra ny volavolan-dalàna io fa ny sisa zany ny fotoana ametrahana azy eny amin'ny anteny miram-pirenena zany no andrasantsika. Izy ary no milaza ny marina dia iza no minimandainga. Tsy tokony ho sarotra ny manazava ny dingana lalovan'ireny volavolan-dalàna ireny. Iray volana tsy faranan'ity fivoriana ara-potoana ity, tsy mbola misy ny zavatra tapaka na lalàna na simpanovana tety amin'ny anteny miram-pirenena. Fa ny liana andraikitra toy izany hatrany no hita eo amin'ny mpanantanteraka sy mpanao lalàna. Re androany fa misy ministra maromaro izay mampikatso ny fandinihana n'ilay volavolan-dalàna momba ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana sy ny momba ireo arena sarobidy. Tsy maintsy iroso amin'ny session extraordinaire indray izany raha toa ka tsy vita ao anatin'izay iray volana manaraka izay ny fandinihana ireo tolo-dalàna ireo. Izany hoe mbola mila fandaniam-bola vaovao indray. Falanonana diplomatika telo sosina no ndrainseho sy natao teny amin'ny lapa-panjakana iavoloha androany maraina. Masivo telo no tonga nanolotra ny taratasy manendry azy iry asa eto Madagasikara. Araka izany voalohany tamin'izany ny masivoan'ny Algérie Mafdal Mokadem izay nanamafy ny famerenana indray ny fifandraisan'ny Madagasikara sy i Algérie izay niaratsy tao anatin'ny 5 taona noho ny sazy azon'ny Madagasikara avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Isan'ny voatontonona tamin'izany ny ametrahana ny antsoina hoe mission mixte de coopération algéro-malgache. Araka izany ihany koa faharoa no raisin'ny filoham-pirenena ihany koa ny masivoan'ny Australie Suzanne Coles izay miasa aty amin'ny nosiny ranomasimbe Indian. Fantatra fa hivelatra kokoa amin'ny teboka enina ny fiara-miasa ka isan'izany ny fiara-miasa amin'ny Indian Ocean Rim Association amin'ny fifandrim-palema na andranomasina, ny fampiasam-bola, ny jono, ny fampianarana sy ny fikarohana siantifika. Fahatelo farany no raisin'ny filoham-pirenena ny masivoan'ny Pakistan Ulfat Hussein Shah ny fampiroboroboana ny raharambaritra ao anatin'ny sokajiny sy ny fampiasam-bola goavana indray no fantatra fa amafisina eo amin'ny firenena roa-tonta. Izay ny makasika an'iny fa makasika kosa ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany dia amin'ny volana Aogositra no mety ho fantatra ny fepetra ho raisan'ny fanjakana Amerikanina mikasika ny fiverenan'ny Madagasikara ao anatin'ny AGOA. Efa misy miverina miasa tsikelikely ireo orinasa nikatona nanomboka ny taona 2024. Misy ihany koa ny lalam-barotra vaovao afaka sokafan'ny Madagasikara makany États-Unis indrindra amin'ny fanondranana ny vokatra sakafo voninkazo ary ny lamaody sy ny haingo isan-karazany amin'ny alalan'ny USAID Trade Hub. Iltasy injono mitatitra ny fanadidina. Tsy mbola ao amin'ity taona ity ny fiverenan'ny AGOA hita taratra kosa androany fa misy ny fanantenana lehibe ahafahan'ny orinasa afaka eto amintsika mahazo anjara-tsaina ao anatiny. Madagasikara no firenena faharoa tao anatin'ny AGOA napiditra entana mikasika ny lamba betsaka indrindra tany États-Unis. Amin'ny volana Aogositra izao mandritra ny fivoriana izay naharaisan'ny filoha malagasy fanasana any Washington no mety ho fantatra ny fepetra raisin'ity firenena ity mikasika ny Madagasikara. Amin'izao efa hita taratra fa ho tsara ny valin'izany fihaonan'izany. Azo antenaina ny fiverenantsika ao anatin'ny AGOA mitoy ihany koa ny fifampiresahana eo amin'ny roa-tonta. Efa mandeha zany fifampiresahana ary efa misy itako hoe komite multisectorial natsangana ary ny ministera ndarambahiny no mitarika io komite io misy ministera maromaro no aty amin'ny sehatra tsy miankina ary misy karazana hoe dossier de plaidoyer no omanina azanaty zany no mahasovotsika any États-Unis tena manao zay tratriny ainy hoe mba afatsika miverana amin'ny AGOA ary tsy hoe verina fotsiny fa mba ahazo hoalavana kokoa satria tapitra amin'ny 2015 raha tsika mahafantatra amin'ny septembre 2015 ny AGOA mba ahafahantsika mba ahazo ohatra hoe folo taona manaraka indray. 570 tapitrisa dolara ny vola very tamin'ny Madagasikara tamin'ny fahatapahan'ny AGOA. 20 miliara ariary isaky ny enim-bolana kosa no ajiry ny fanondranantsika makany États-Unis. Tsy ny lamba ihany anefa no mahasarika ny firenen'i Barack Obama eto amintsika. Isan'ny tadiavina maro any an-toerana ny lavanilina sy ny asa tanana. Mbola misy lalam-barotra hafa heverina ho velarina ihany koa.
Isan'izany ny sehampiariana momba ny voninkazo, ny sakafo ary ny haingo sy ny lamaody. Androany nisy ny atrikasa narahana fiaonana teo amin'ny manam-pahaizana momba ny varotra amerikanina sy ireo mpandraharaha malagasy amin'ny fanondranana. Eo amin'ny pejin'ny toekarena kosa indray dia tsy voafaritry ny lalàna ny fanavahana ny orinasa vaventy sy ny orinasa salatsalany sy madinika amin'ny famaliana ny tolom-barom-panjakana. Nilaza ny andray fepetra anomezana vahana ny orinasa madinika ny ministeran'ny asa vaventy androany araka ny fangatahan'ireo mpikatroka amin'izany. Ny tosika ara-bola sy ara-teknika kosa no ilaina hahafahan'ireo orinasa madinika ifaninana amin'ny orinasa goavana. Hatrito aloha mbola ny orinasa vahiny no mahazo ny ampahany lehibe amin'ireny tolo-barotra avy amin'ny fanjakana malagasy ireny. Ida Sinjoatrany. Ny mpamatsy vola no iantoka ny ampahany betsaka amin'ireo tolo-barotra avy amin'ny fanjakana malagasy. Efa namaritra sahady ny tokony ho anjara ho raisiny amin'izay tolo-barotra isokatra izay ny mpandraharaha madinika amin'ity sehatra ity. Irrigation, resaka fambolena zany PME gasy daholo manao an'ireny. Miresaka tsika pont tsotsotra amin'ny resaka désenclavement reny dia mazava be fa mbola vita amin'ny PME malagasy zany. Za tsy miteny hoe hoariko amin'ny pont Kamory na hoe pont reny amin'ny RN reny tsy hoariko amin'ireny fa na zanat zany misy PME malagasy mahavita an'ireny. Zay ny teneniko hoe misy asa tena menika ho an'ny entreprise lehibe, misy asa menika ho an'ny entreprise madinika. Isan'ny olana ho an'ny mpandraharaha madinika amin'ny sehatry ny asa vaventy ny vola ampiasaina. Efa misy kosa nefa ireo sehatra fampindramam-bola manokatra tolotra ho famatsiana azy ireo amin'izany. Ho an'ity fitoerana iray ity, heritaona izao no nisian'izany ho fanampiana ireo mpandraharaha amin'ny antoka apetraka ao amin'ny fanjakana. Ankoatra ny vola, isan'ny olana ho an'ny orinasa madinika ihany koa ny fitaovana. Voatery manofy izy ireo ka mampitangana ny saran'ny tolobidy io amin'ny ankapobeny no ahafahan'ireo orinasa goavana mandresy ireo orinasa madinika. Nanazava ny avy amin'ny manamahefa misahana ny fanaraha-mason'ny tolo-barom-panjakana fa tsy misy lalàna manavaka ny orinasa goavana sy madinika. Ny lalàna ny code marché public zany dia tsy nanao fanavahana hoe ty entreprise kely ty entreprise lehibe fa ny rafitra telo mandrafitra ny code marché public dia izao égalité de traitement, liberté d'accès à la commande publique ary transparence de la procédure. Les roa voalohany teo, les liberté d'accès dia miteny hoe afaka mandinao daholo ny entreprise rehetrarehetra. Vao maika mafisina ilay hoe égalité de traitement tokony tovy daholo zany ny fitretena ny entreprise rehetrarehetra. Araka ny fanazavana, tsy ny lalàna mifehy tolo-barom-panjakana akory no okitsihana amin'ny famaliana ny etaetan'ny mpandraharaha madinika amin'ny sehatry ny asa vaventy. Ny fametrahana sokajy amin'ireo orinasa no azo atao amin'ny volana jolay ho avy izao raha tsy haivina no hisokatra ny tolo-barom-panjakana amin'ny asa ho totosaina amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Fa mampiteny irery izay kosa no azo amaritana azy. Mitoetra ny fipoiran'ny marina momba ny raharaha bois de rose mbola nahatratrarana bois de rose 3 taonina izany hoe manodidina ny 7,4 sy 4 hetsy araka ny itateran'ny gazety mongabay.com ny vaovao. Ahitana marika mitovy tanteraka amin'ireo hazo efa nogazan'ny fanjakana malagasy hatramin'izay. Ireto hazo ireto voaporofo izany izao fa nisy nanondrana marina ny ankamaroan'ireo hazo sarobidy voalaza fa noazon'ny fanjakana teteza mita nivoaka omaly io gazety io. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray no anozitsika ny fampahalalam-baovao. Trondrobe no saron'ny araton'ny polisy-pirenena. Rongono iray taonina latsaka no tratra tao an-tranon'ny lehilahy 7 taonina 7 taona azafady antsona hoe galika mpamongady rongono matianina eto andrenivohitra. Rahampitso no hiakatra fitsarana ny raharaha tamin'ny alalan'ny vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nafantaran'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelona itsy anosy fa misy lehilahy mivarotra rongono eny amin'ny faritra Ambohibao Iavoloha araka ny fanazavana azo. Mahatratra amin'ny 500 sy 400 isan'andro ny mpanjifa rongono amin'ity lehilahy ity. Efa ela no nanarahan'ny polisy azy saingy izao izy voatratra. Raha ny mandadidina natao dia avy any Betroka no alaina ireo rongony ireo ary 9 ariary no akanany raigony ary amidy 2 hetsy ariary izany. Nodorana teny Ambohitrimanjaka ireo rongony ireo io maraina io teo maso ny fitsarana sy ny tompony ilay rongony. Toy izao ny fanampanazavana. Fiara kely 305 ny taterany an'ilay rongony dia io narahan'ny polisy maso. Dia omaly 3 jona zany dia najanon'ny polisy ny fiarany. Dia rehefa nizavaina tao anaty fiara dia nahitana rongony 5 gony.
ary rehefa natao ny fisavarantany an-tranony dia mbola nahitana 3 gony tany, zany hoe mpamongady amin'ny resaka rongony izy. Dia efa misy gony 40 mahery efa tsisy na inona intsony, zany hoe efa nalafo tany amin'ny 40 gony mahery tany izy. Dia iny faritry VAOVAO 67 hectara atao madinika sinisisiny no amatsiny azy. Fa tanora malagasy eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 5 taona miisa 7 tamin'ireo 500 ny soratra anarana sy tanora komoriana miisa 3 tamin'ireo 20 ny soratra anarana no nahazo ny vatsim-pianarana EALI na ny Young African Leaders Initiative avy amin'ny firenena Amerikana rehefa nandalo fifaninanana raha ny fifehezana ny teny anglisy no fepetra notakiana tamin'izany. Tanora efa nahitana taratra fahaiza mitantana sy nitondra fanovana tsara teo amin'ny sehatry ny sahaniny avokoa ireto tanora reto aharitra enina herinandro ny fiofanana ataon'izy ireo any amin'ny université iray any États-Unis mifanaraka amin'ny safidiny ka ny tapaky ny volana Jona izao no anainga hiazo any États-Unis. Ny roa amin'izy ireo kosa dia mbola anaraka fiofanana arakasa mandritra ny 2 volana. Izy ihany koa ny fihaonan'ny izy ireo 10 mianadaga amin'ny 10 Amerikana Barack Obama ny 17 hatramin'ny 17 ny volana Jolay ho avy izao. Ampiariny avy amin'ny Madagasikara ampiarina avy hatrany eo amin'ny toerana misy azy eto Madagasikara araka izany ny fahaiza manao orateziny any États-Unis izay. Toy izao ny fanampanazavana. Ny tena koa ingénieur za teknika be misy nefa rehefa miresaka amin'ny banque sy ny investisseur ena zavatra ohatrany hoe retour sur investissement, zavatra technique économique be ny tedavina dia le business entrepreneurship enarako any dia afaka miatra traikefa sy fahaizana vaovao dia afaka miresaka amin'ireny miresaka stratégie sy business plan reny zavatra mbola tsy haiko mihitsy fa tsy hoe tsy haiko fa mbola tsy voafehako zany dia manantena hoe rehefa vita zany herinandro izay dia bon ena herinandro rehefa tonga any dia afaka mahafehy tsara le izy. Fa makasika izay lafin'ny fampianarana izay hatrany dia tsy andefitra intsony ny ANS na ny Académie nationale de sport raha toka mbola mitohy ny hetsika ataon'ny mpianatry ny ENS na ny École normale supérieure. Nahita marimaritra iraisana io maraina io ny ministera efatra voakasika izany raharaha izany. Ankilany anefa mbola nitokana indray ny ENS androany maraina. Rahantsika ny fanazavana. Tsy fantatry ny mpianatry ny ENS ny fivorinan-databatra nataon'ny Ministera ny Fampianarana ambony, ny Ministera ny Fanatanjahantena, ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena ary ny Fampianarana ara-teknika io maraina io. Antony mbola nisian'ny fitokonana. Didina nandamina ireo mpianatra tsy hivoaka ny toeram-pianarana dia avy ao anivony ny mpitandro ny filaminana. Matombo fitakiana amin'ny trano izahay dia tsy manan-kialofana izahay. Tsy misy trano toerana ny mpianatra zay avy any lavitra any mianatra eto andeha mpianatra dia tsy manana trano ka rehefa mahazo ilay trano dia mazava ho azy fa mihena ny dépense ataon'ny mpianatra amin'ny hofa-trano zay lafo dia lafo indrindra manodidina eto amin'ity toerana ity ka izay ny tombontsoa azon'ilay mpianatra rehefa mahazo trano dia manana an'ilay ialofana zany ny mpianatra. Miombon-kevitra tanteraka amin'ny fitakian'ny mpianatry ny ENS ny tale jeneralin'ny ANS saingy tokony amin'ny fomba hafa hoy izy no anaovan'izy ireo izany fa tsy amin'ny fanakanan-dalana sy ny fanohitohinana ny jon'ny hafa raha nambarany. Za manokana tsy mbola nisy mihitsy tompon'andraikitra mba nanatona anahy teto milaza ny fisotran'ny toejara fa ny fahazahoako azy mpianatra no nalefany zareo tao resaka tamin'ny tompon'andraikitra tato dia zavatra mampaleo zany satria tokony nisy any zany fanajana dia za manokana moa tany aho tamin'ny maraina tady tompon'andraikitra tao tamin'ny maraina nytany hoe oka kosa le retsy mba tsy sakanana ny accès ety amin'ilay satria voie publique io ary ny grevy zoan'ny rehetrarehetra tsy mandahy mihitsy ary za olona kapénien tao ahako mianatra tao ary nampianatra tao ahako fa tsy mety le sakanana zany zay ato. Malo zao dia nisy nalefa tany amin'ny dokotera mihitsy ny ankizy satria le sakafo zany tokony andeha hiditra ato sakanan'le mpianatra tsy tafiditra. Araka ny fanazavana azo avy amin'ny ANS hatrany dia mihoatra ny fefy ny fitakian'ny mpianatry ny ENS.
Tsy misy idiran'ny ANS ny fitakiana presalaire sy ny fampitaovana ny ENS idirana amin'ny raha fampianarana LMD. Nanamafy kosa ny ministry ny fampianarana ambony androany fa efa mataona no tsy nisian'izany presalaire izany intsony ho an'ny mpianatry ny école normale. Hatreto tsy nety nilaza ny votoatin'ny marimaritra iraisana ny tenany. Ny samy fahandreny ndraiky ny zany ministera tsirairay fa voalohany aloha zava-misy dia mbola tsy miala avy eo amin'ny NFP ny mpianatra. Ary manarak'izay dia hoe rehefa mahita mbola ejery zany ny éducation nationale hoe aiza sy aiza le trano mbola occupé-ny zareo. Court terme zany zay, moyen terme zany zay dia hamerenany azy amin'ny ENS. Ny à long terme falazana teo fa tsy maintsy mahita na mamboatra trano ny jeunesse sport zay vao tena hiverina tanteraka amin'ny ENS nio trano io. Fa amin'izao fotoana izao dia ny mpianatry ny ENS aloha dia mbola tsy miala ao amin'ny INFP. Zay. Raha oviana no omenany ENS izany trano takian'izy ireo izany. Raha tsy ahivina, nanomboka tamin'ny jeu des îles tamin'ny 7 sy 4 arivo no nesorina tato amin'ireto trano roa ireto ny mpianatry ny INFP na ny Institut National de Formation Pédagogique. Noho ny fandresen'ny Madagasikara nandritra izany lalao izany dia tsy tafaverina intsony ireo mpianatra amanjatony noho ny fitombon'ny mpianatra nipetraka tety. Tamin'ny taona 10 sy 4 arivo no nanomboka ny fitakiana saingy tsy nahatratra ny tanjona hatramin'ny farany izao miverina izao indray. Fa vaovao efa nalaza tatoato ary naterina nandritra ny filan-kevitry ny ministra androany kosa fa tsy azo atao ny mivarotra ny aspartame na ny siklamaty zany. Ny aspartame izay fantatry fa miparitaka eny an-tsena ankehitriny, misy mivarotra sy mampiasa ho solon'ny siramamy. Mahavoa ny omamiadana nefa ity karazana vokatra iray ity raha toa ka mihoatra ny fatra tokony ho izy. Namoaka fandrarana ny fivarotana izany amin'ny olon-tsotra araka izany ny ministeran'ny varotra efa ho iray volana izao. Arahantsika ny fanadidina. Reta toato fa misy amin'ireo mpivarotra no mampiasa aspartame izay vovoka simika ahafahana manamamy sakafo. Isan'ny voaresaka tamin'izany ny mpivarotra ranom-boankazo sasatsasany eto an-drenivohitra. Voalaza fa mahamamy avoroeny noho ny siramamy iray kilao ny aspartame ray tsongo, mandahan'izany anefa ny ankamaroan'ireo mpivarotra. Mahafantatra zany zay satria hoe misy ny siramamy dia kely fotsiny izy dia hoe mahamamy rano maromaro. Kanefa tsy mety amin'ny fahasalamana. Izay mahatonga anay tsy mampiasa anazy. Ny fahafantarako an'ilay aspartame dia amin'ny sachet kely fotsifotsy ohatran'ny lafarine dia atao anatin'ity glaceur 5 litres 10 litres dia araraka ao ilay izy dia mamy io rano, tsy mandany siramamy be ilay izy. Nareo ve mampiasa an'izay? Tsy mampiasa tompo izay. Ilay izy makarary. Mandalo eto amin'ity ivitoerana iray fanaovana fitsiriana ity avokoa ny karazan-tsakafo rehetra miditra eto Madagasikara. Hatreto noho ny aspartame izay natokana ho an'ny orinasa goavana dia ara-dalàna avokoa ireo ampidiriny eto. Nanterin'ireo manam-pahaizana nefa fa maro ny voka-dratsy mety ateraky ny fihinanana azy raha tsy mifanaraka amin'ny fatra tokony ho izy. Ny aspartame zany dia additif alimentaire izy io ao anatin'ny exhausteur de goût. Io zany fampiasa amin'ny resaka sakafo. Amin'ny maha additif alimentaire anazy zany dia misy dose tokony arahana le aspartame. Ka raha ohatra zany mihoatra io dose tokony arahana hoan'ny isan'andro misy zay hoe dose journalière mantsy. Misy an'izay dose zay zany dia ohatra zany mihoatra io, ifatra io dia io mahatonga ny olona misy effet immédiat zany le raha. Dia le effet immédiat dia le resaka vomissement, diarrhée. Dia resaka aretin-doha ny namany. Dia misy zany effet ihany koa à long terme dia le resahantsika ny hoe le resaka produit cancérigène le mahatonga ny cancer. Avy any Hong Kong sy Chine ny aspartame tonga eto Madagasikara, ara-dalàna tsara ny fahatongavan'izy ireny eto araka ny fanazavana azo tany amin'ny ministeran'ny varotra. Tsy natao ho an'ny olona rehetra nefa ity akora simika ity fa natao manokana ho an'ireo olona voan'ny diabeta ary ho an'ireo industria mpamokatra ihany koa. Misy araka izany ny fepetra noraisan'ny ministeran'ny varotra manoloana ny feo miely fa misy mivarotra an'izy ireny eraky ny tanàna Antananarivo. Satria zany betsaka be ny resaka mandeha sy ny mahakasika an'ity aspartame ity
dia voatery nandray fipetra ny ministera ny varotra sy ny fanjifana nandefa communiqué en conseil des ministres izay milaza sy mandrara zany ny fivarotana eo amin'ny olon-tsotra ny aspartame fa ekena kosa ny famarotana azy eo amin'ny pharmacie na eo amin'ny mpamokatra. Hatreto, mbola tsy nisy tratra ny fivarotana tsy ara-dalàna ny aspartame na dia be aza ny feo mandeha fa misy amin'ireo mpivarotra jus naturel no mampiasa izany. Nilaza kosa ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny varotra fa hifanometanana hanara-maso ny fiparitahan'ity akora simika iray ity. Vaovao ny kolotsaina kosa indray very tanteraka ireo boky tantara an-tsary malagasy ankehitriny ho an'ny etsam-bojatovo amin'ny boky an-tapitrisany amidy eny an-toerana valo sisa ireo mirakitra tantara an-tsary malagasy. Ny fivoaran'ny teknolojia, ny krizy nifandimby teto amin'ny firenena, ny fantran'ny mpanantalenta mpanao sary, ireo no antony mahatonga ny rikoditra sy ry benandro tsy hita eny an-tsena intsony. Azo isaina amin'ny rantsan-tanana sisa ireo BD sangany hita eny amin'ny mpivarotra boky. Sorakotondrina no mitatitra ny vaovao. Efa ho 10 taona izay no tsy hita teny amin'ny fivarotam-boky intsony ireo karazana tantara an-tsary na ny BD malagasy toa ny koditra, bobel, benandro, commando sy ny namany. Raha ho amin'ny fivarotam-boky etsy Ambojatovo, ity mpivarotra ity irery sisa amin'ireo 570 namany no manana amin'ireo boky ireo. Eto aminay sisa no misy an'io boky commando io zany sisa dia benandro fa efa lany zany izy itony efa tsisy mpanota intsony. Mbola misy firy eto aminareo? Mbola misy valo. Mety mahavelona tsara ny asa fanaovana ny sary na ny BD raha toa ka ampy ny fanampiana ireo manan-talenta amin'ny famoahana azy ireny ho boky. Hatreto, ny fanaovana sary ho an'ireo fikambanana tsy miankina na ny ONG sy ny famoahana ireo tantara an-tsary amin'ny gazety no sisa fidiram-bolan'ireo mpanao sary. Isan'ireny iriry, hatramin'ny nidirany teo amin'ny sehatry ny Matianina, iray monja ny boky efa navoakany ny arahana tamin'ny trano mpamokatra. Ohatran'ny fataonay manao auto édition zany hoe tena le mpanao sary ihany no manao ny édition. Misy ihany ny édition fa tsy ataontsika hoe en grand nombre fa ataontsika hoe tena kely ohatr'izany exemplaire limité zany le izy tena marina. Isan'ny namotika ny fanontana boky, isan'izany ny tantara an-tsary na ny BD ny krizy teto amin'ny firenena tamin'ireny taona 20 ireny raha ny volazan'ny tompon'andraikitra. Teo ihany koa ny fivoaran'ny fitaovan-tserasera maro isan-karazany. Tamin'izany nisy an'ilay trano famoaham-boky atao hoe tsy leondrika raha tadiditsika tsara izay namoaka n'ireny koditra sy ny tantara an-tsary fantatritsika loatra ireny. Tao amin'ny taona 20 taty nisy ny krizy izay niarahantsika nalala ary tsy ny tontolon'ny bande dessinée irery no raraka tamin'izay fotoan'izay fa ny tontolony ataontsika hoe famoaham-boky mihitsy nanomboka teo zany no natafalatsaka ny famokarana tantara an-tsary. Manan-karena mpanao sary isika malagasy. Ny famerenana ny lazan'ireo tantara an-tsary malagasy no tanjona voalohany amin'ny fikarakarana ny festival Gasbulle. Bande dessinée malagasy manana ny toerany raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria misy mpanao sary malagasy vitsivitsy maromaro ihany any ivelany izay efa namoaka boky zany tany ivelany. Nisan'izany zany ohatra Povy izay mamoaka boky any ivelany. Isokatra manomboka rahampitso ary tsy hifarana raha tsy ny 14 volana jona ho avy izao ny festival Gasbulle izay andraisan'ireo mpanao sary malagasy marobe anjara. Fa makasika izay pejin'ny kolotsaina sy fizantany izay dia feno avokoa ireo sidina miazo an'ny nosy be Elville amin'ireo sidina enina mivantana efa fantatra hatreto amin'ity volana jona ity. Isan'ny anton'izany ny fanombohan'ny festival doni androany eo amin'ny fitandrona ny filaminana miisa 30 sy 500 ny mpitandro ny filaminana na hetsika manokana ao amin'izany hetsika izany. Ny festival doni izay isan'ny hetsika iray goavana efa eken'izao tontolo izao ary ahafahana manatsara indray ny sarin'i Madagasikara amin'ny any ivelany taoriany ireny zavan-tranga tany toerana ireny. Izay no mahakasika ny vaovao avy eto an-toerana hiditra avy hatrany amin'ny pejy malaza sy maresaka any ivelany any isika satria ao anatin'ny iray volan'ny ankizy isika izao zava-bita miavaka mifanaraka amin'izany no entina aminao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Fikapohana karazana aponga faobe zava-bita miavaka nataon'ny ankizy mpianatra voarakitra ao anatin'ny boky ny Guinness taona 2012 sy 2000. Ny andinindininy. Tsy voatery hetsika fidinana an-dalambe no ahafahana manova zavatra iray
profon'izany ity zava-bita miavaka natao tany Londra ity mikapokaponga mba hitakinana zony kisy-pirenireny an-dalambe antony karakarana ity hetsika nandraisan'ny mpianatra avy amina sekoly samihafa sy mpandihy maro anjara entina anoanana ilay Street Child World Cup izay fifananana miara-dalana amin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany amin'ny baolina kitra. Ity fifananana ity izay anomezana vahana ireo ankizy-pirenireny an-dalambe. Tratra ny tanjona, mpianatra 5,700 no nikapokaponga indray miaraka. Voarakitra ao anatin'ny zava-bita miavaka ny taona 2024 ity hetsika ity. Tsiky, firaisankina, fanehoana ireo rehetra ireo no nisongadina tamin'ity zava-bita miavaka ity ka nandaniana fotoana maro ny fianarana ity zava-maneno ity. Ny anan'ny mozika samba nandritra ny 20 minitra ireto ankizy marobe ireto. Mampametra-panontaniana ihany koa ny hetsika toy izao raha raisina ny eto amintsika manokana. Raha ny tombatombany, mahery ny 4,000 ny zaza-pirendrena anantaniana rivo manokana. Laharam-pahamena ve ny ankizy sy ny tanora eto amintsika. Izy ireo izay irairaina omben'ombeny fa noavin'ny firenena. Isy olona ve afohy fotoana hikarakarana hetsika ho fanairana na fanainganan'ny fanjakana. Ny antsika eto Madagasikara, saika mifangaro amin'ny resaka politika ny fikatsahana tombotsoa manokana ny hetsika iray. Profon'izany ny fijoroan'ny ONG maro samihafa milaza fa mpiatso ny ankizy ohatra, na io resaka fitaizana na io amin'ny resaka zava-mahadomelina. Ny mikarika loharanom-bola no tena mahamaika azy ireny ary matetika tsy misy fanaraha-masony toy ny asa nataony. Anisan'ny mampiavaka ny vaovao ny fahita lavitra kolo moa ny fahitana zava-bita miavaka tahaka ireny fa tompoko lahy sy tompoko vavy aoriana izao fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy izao no anaranao ny fandaharana alimanaka sy ny fandaharana tanànatsika ary aorian'izay kosa amin'ny valora sasany zany no anaranao ny vaovao amin'ny fiteny frantsay. Dia iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy tamin'ity takariva ity angasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny faran'ny veloma tompoko.